Eto amin'ny toerana atao hoe Kelikapona no miala ny lalam-pirenena fahafito mivily miatsinanana raha hoangy fandriana 7 kilometatra avy eo Ambositra i Kelikapona ary 2.7 kilometatra avy eto Kelikapona ifandriana. Somary tsaratsara ihany lalana amin'ny voalohany 2 kilometatra 2 kilometatra eo eo. Saingy rehefa avy eo dia manao ny ataony amin'izay satria lalana tsy nisy fikarakarana mihitsy, tsy nisy fanamboarana mihitsy na andritra ny ampolopolo taonany maro ity lalana eto tazantsika ity. Mijaly ny fiarakodia, indrindra moa fa ireo fiarakodia izay efa zatra tamin'ny andro tany aloha tany hoe adiny ray eo eo no anaovana latsaka aza moa any Ambositra sy fandriana taloha satria goudron tsara be mihitsy vita tara. Saingy amin'izao fotoana izao tompoko dia adiny 2 sasany ny taxi brosy mandeha eo farafahaingany izany. Ny sasany manao adiny 3, sasany manao adiny 3 sasany. Eny ny taxi brosy moa mifantatrareo koa leky mijanojano ireny sy ny akay ampanipaniny ireny dia misy manao adiny 4 aza moa indraindray. Andalovana izany talata ny ary izany izay raha ohatra ka hitantsika dia ohatrany hoe tanàna somary vitsivitsy trano ihany, saingy any ambadimbadika any ohatra ny tanàna rehetra eto Madagasikara tanàna be ihany any ambadika any, fokontany izy io. Dia andalovana ihany koa izany nandriana zany, fokontany ihany koa izy io, mitovitovy anarana amin'ny hoe fandriana fa tena marina ihany fa mijaly ny sprinter amin'ny lalana ohatran'ny tony satria fantatsika fa ny sprinter sahirakirana ao amin'ny lame resoriny eo dia tsy ela dia tonga eto amin'ny sampanana mandeha makagny mito dia tsy maintsy nijanona satria nosoparan'ny lalana ny kodiaranay. Ileko vatovato be io ve moa anao akory fa dia tsanazaka re ty pneu fa dia vaky ny tresaka ko atao akory rehefa dia zay ro fognona dia mitoy ihany ny dia moa fa tianay aseho aminareo fa raha ohatra ka avy orana dia somary sahirana ihany na ireto taxi brosy reto aza, tsy dia hoe mampiraikitra be dia manahoana aza ity lalanty fa sahirana ny taxi brosy. Tsy ela dia tonga ao Sandrantà, azo lazaina fa misasaka ny lalana mampitohy any Fandriana sy Kelikapona eto Sandrantà 2.7 kilometatra. Ny tena dikany hoe Sandrantà dia tsy fantatra hoe inona fa samy milaza izay filaza ny olona rehetrarehetra ka ianareo zanakam-pelezana maro be ianareo manirana nosy manirana an'izao tontolo izao. Aza vao ny dikany hoe Sandrantà fa toatrany hoe tsy mila lehilahy hono, tsy tia lahy, izay ny dikany Sandrantà, fady lehilahy. Misy sary mifanohitra reto caméra opposé nalaiko tamin'ny Verina dia ampidiriko ato anatin'ny sary tamin'ny Mandroso. Dia mitoy ihany ny dia taxi brosy moa no resaka eto mijanonjanona isaky ny tanàna, manala mampiditra olona, manala mampiditra entana. Ny fotoana nandalovana tamin'io moa fiakaran'ny vokatra somatsara mihitsy fiakaran'ny vary, mahafinaritra mijery ny tanimbary masaka ny vary. Dia tsy ela dia andalovana ny fokontany Amoron'Mania. Ity fokontany ity no mahavery anarana ny faritra ray manontolo izay misy distrika 4: Ambositra, Fandriana, Manandriana ary Ambatofinandrahana. Fokontany ity Amoron'Mania ity ary noho ny fisian'ny reniranon'ny Mania mandalo eto avaran-tanàna no mahavery anarana azy. Toy izao ny reniranon'ny Mania avy ato amin'ny ilany, avy ato andrefana kosa izy sary mifanohitra tia asehoko anareo ity. Anisan'ny fokontany manana fotodrafitrasa lehibe indrindra an'ireo toeram-pampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana ny eto amin'ity fokontany Amoron'Mania ity. Dia mitoy ihany ny dia manomboka eto kosa indray dia ohatra mbe fa tsaratsara ny lalana satria vita terrassement. Misy orinasa efa manamboatra amin'izao fotoana izao ity lalana ity ary mbola manao terrassement aloha izy. Somary mampiasa saina ihany fa hoe toa nijanona kely herinandro izy ka tsy fantatra hoe mbola itoy sa tapitra eo koa ve moa, tsy fantatra intsony. Dia tonga eto amin'ny Andranoraikitra izay
rehefa tonga eto moa ianao dia efa mahatsapa hoe efa tonga ny fandriana satria efa azo lazaina fa ifandriana ihany ny rano raikitra. Ifandriana zay commune urbaine saingy rural satria dia hita taratra ao ary fiveloman'olona ao ny fiainana ambanivohitra dia ny fambolena zany sy ny fiompiana. Mampiana janaka ty fandriana ity. Be dia be ireo olomanga eto amin'ny firenena sy ny olom-patatra laza eto amin'ny firenena sy hatrany ivelany nivoaka avy eto fandriana. Anisany namoaka an'izany dia eto amin'ny sekoly fahendrena, sekoly Ramasera, izay sekoly anisany malaza ankoatra ny Escof Sacré-Cœur fandriana, fa anisany malaza ihany koa ary fanta-daza ny sekoly normal an'ny missiona Luterana, fiangonana Luterana malagasy, sady manana fiangonana lehibe izy no manana sekoly ngeza be atao fandriana ihany koa. Dia hoeto kely nareo miakatra ato atapo-tanàna ato ato amin'ny reto quartier administratif reto, tato ihany koa nanaovako cabaret zay tsy ho asehoko anareo satria alina lizy ka tsy nakasary. Fisakana Sahanimboay, zay moa no teny filamatry ny avy ato fandriana satria i fandriana no renivohitry ny fisakana. Fa ny amaranako an'ity vidéo ity dia ity hôtely antsoina hoe Akoriaby ity, hôtely lehibe zay mampiakatra lanjany sy ny lazany fandriana. Ndao tsy dihina kely. Seheriny koa ndao moa.